fananten'Andriamanitra dia tsy azo atakalo an'ireny zava-piantany ireny tsy natakalony Davida mihitsy izay zavatra hoe ty mbola misy zavatra tsara lavitra noho izay, aleoko manam-bola be, aleoko manana zao, aleoko manana rena, manana an'ity. Fa tena tsapan'i Davida zany hoe miditra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ao ny tena misy ny fahasambarana, ao misy ny fiadanana, ao misy ny fifaliana, ao ny zavatra rehetra, ao ny fataterahana. Amen. Lavitry ny tahotra, lavitry ny fanahiana, lavitry ny ayantsika rehefa tena hoe ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra io. Amen. Dia ndao hivavaka tsika dia hisaotra an'Andriamanitra tena hoe samy tena etaetanao mihitsy zany hoe hiditra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba tsy ho fahazarana fotsiny izao fotoana hoe andehanantsika mivavaka izao. Izy koa tsy ataontsika routine, izay ny tena marina. Ngambontsika samy matsapa an'izany daholo hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy mandeha routine, tsy mandeha amin'ny fahazarana hoe efa mahazatra le makany am-piangonana, efa mahazatra le mandeha mamonjy fivoriam-bavaka, tena ozy izy nirandrija Rasolehibe hoe ento lavitry ny fahazarana, ozy izy tena ho ento lavitry ny fahazarana. Andaontsika tena andeha lavitra be amin'izany fahazarana routine miaraka amin'Andriamanitra, fa naiza toerana misy anao, naiza andehanantsika dia tena ataovy matsapa foana ianao hoe eo ny fanatrehan'Andriamanitra, na any am-piasana ianao, na eny an-dalana, na any anaty transport ianao, na ao an-trano, dia tena ataovy hoe eo ny fanatrehan'Andriamanitra satria mbola hafa le hoe fiainana tena hoe eo anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra ihany rehefa avy eo hoentsika ohatran'izay ihany le tenin'Andriamanitra, fa dia ndotsika hivavaka ho an'izay tenin'Andriamanitra izay sokafo mivavantsika dia samy koa misaotra an'Andriamanitra. Amen. Ray be fitiavana tsara indrindra dia mbola misaotra anao tokoa izay Tompo ny amin'izany teninao izany, izay mampatsiaro anay foana mba hahatonga anay izany tena hoe tsy handeha amina fahazarana sy routine ny fiarahanay anao Andriamanitra, fa tena hoe atsapa mihitsy izany hoe fanatrehanao, hoe tena sarobidy mihitsy ny fanatrehanao, tsy atakalo ninina, tsy voatakalo ny zavatra, tsy izay no mahasamy hafa anay Tompo amin'ity izao tontolo izao ty hoe eto amin'ity izao tontolo izao ty rehefa ohatra hoe manan-javatra izy, manana vola be izy, tsy haiko izay ilazana anazy, mety hoe manana fananana be, manana tôbila raitra be, lasa manao izao rehetrarehetra izao, dia ny azy iny ny tena fahasambarany. Fa ny anay kosa Tompo dia tena hoe ao anatin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Izany mahatonga ny Davida ny teny an'izany satria efa tsapa mihitsy izany hoe tena hoe mbola hafa mihitsy ny Tompo izany hoe ao anatin'ny fanatrehanao izany hoe ny indray andro izy eo akanjan'i Jehovah dia tsara lavitra noho ny arivo. Aleoko izy mitoetra eo amin'ny tokonana fotsiny, na dia mbola tsy tafiditra tsara ary izany fa mbola somary amoromorony fotsiny, fa naleon'i Davida tena hoe hiditra ao anatin'ny fanatrehanao par rapport an'le hoe anana an'ity, manana andry, manana aza-tsy, satria ireny Jesosy dia zava-poana sy mandalo ihany. Dia apetraka feno ampelantananao Jesosy ity fotoana ity Andriamanitra, tena mivavaka izay, hifampivavaka izay Jesosy mba tena ho lavitry ny fahazarana routine ny fanompoana ianao, fiarahanay aminao fa tena tovy, tena misy etaeta ao anatinay tsiraray avy mihitsiny hoe tena hita ny fanatrehan'Andriamanitra indray, izy fanatrehan'Andriamanitra indray rehefa tonga any eny an-dalana eny, any amin'ny toerana, na tsy lasa teto ary nila fa mety any anatin'ny tokantrano, na mety misy ary Tompo mety tsy maintsy miasa izy androany dia ataovy tena hoe manana communion, manana fifandraisana aminao mba ho tsapany foana Jesosy hoe tena hafa mihitsy izany hoe na miasa ary izy dia misy fanatrehanao, tena misy fiadanam-po, misy fitsarana ny asa ary mandeha ho azy na toa hoe any amin'ny hôpitaly ny olona Jesosy ka rehefa eo ny fanatrehanao Andriamanitra mihena ny fanaintainana, miongotra ny aretina, rehefa eo ny fanatrehanao miova ny zavatra rehetra, be dia be ny zavatra mitsimbadimbadika, rehefa eo ny fanatrehanao aoka tsy ho ataony ambany zavatra mihitsy amin'ny fanatrehanao izany Andriamanitra. Dia mivavaka izay izay fotoana rehetrarehetra atao hoe Tompo dia aoka isy ny fanatrehanao daholo Jesosy malala dia voninahitra natolotra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Dia mbola nohizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra. Tsy tenin'Andriamanitra inona moa izany fa anohizantsika mivavaka.
atao amin'ny Romanina 15 andimy voalohany aminaran'i Jesosy Kristy fa isika izay matanjaka izay dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hafalin'ny tenantsika ihany. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra ndao editsika ambavaka hoe fa isika ozy izy izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay mahafaly antsika. Tsika zany tena ny hoe matanjaka moa zany tsy haiko le filazana an'ilay izy izy antsika nefa matanjaka be ara-panahy fa betsaka reo ohatra zany hoe mbola misy hoe namatsika mety mahafantatra olona ianao mbola manana fahalemena mety ao amin'ny ankonanao mety hoe tsy haiko ny vadiny zanaka mpiara-miasa mpiara-belona dia mampianatra antsika Andriamanitra hoe ohatra antsika zao efa sokafon'Andriamanitra masom-panahintsika mahafantatra zava-panahy ohatra ny hoe efa mahazaka le fahalemena ohatra hoe rehefa tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tsika dia heninao mihitsy ianao hoe tena tsy dia sensible loatra ntsony amina zavatra hoe olona mora tezitra olona kizitina fa misy olona manodidina antsika jereny mivavaka ihany izy fa vao mananina kely dia efa romotra kizitina anohatran'izany be dia be betsaka ilay zavatra fa eto Andriamanitra dia mampianatra antsika hoe tsika izany tsy natao hifampitsaratsara tsy natao hifampananina hoe ry ohatran'izao ihany na ohatran'izao fa tena hitako amin'ny fiainako ilay izy tena hoe plus tsika matanjaka ara-panahy plus tsika souple plus miova ho azy ny manodidina antsika. Fa raha ohatra tsika hoe tsika koa zany ohatra hoe misy olona hoe mbola manana fahalemena manodidina antsika dia tsika variana mijery an'iny ohatra hoe mivavaka aiza moko aiza mitsotra an'izao olona tsy mivavaka tsy miditra am-piangonana zao ary natao lozana manano ohatra zao dia vao maiky loatra ny hoe midy le olona vao maiky fa plus tsika tena hitako amin'ny fiainako ianao misy fiadanam-po tsika tena hoe misy fifaliana fiadanam-po ny olona manana toe-po ohatran'izany toe-panahy ohatr'izany dia tena tain'Andriamanitra ary miova ho azy manodidina ny ankohonanao voakasika ninona fa satria efa ten'Andriamanitra hoe tsy tsika manova olona fa Andriamanitra manova olona. Amen. Dia ndao tsika hivavaka amin'izay ten'Andriamanitra izay tena tonono ambavatsika mihitsiny izay hitanao fa hoe mahakasika anao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Dia mbola misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny alalan'ny teninao izay mampianatra anay tokoa ny tena fahamarinana araka ny teninao hoe nandefa ny teny izy hanasitrana anazy dia nanafaka azy ireo tamin'ny longozy any anjerany. Tsy nafantatra ny tena fahamarinana izay Jesosy raha tsy no fahalalana ny teninao Andriamanitra ary mbola ianao koa mbola ntanay nanokatra ny masom-panahinay alalana ny tena fahamarinana ny teninao Andriamanitra. Raha oleo taloha izay dia tena hoe mamaky an'ity Baiboly ity fa ankehitriny kosa Jesosy dia sokafinao masom-panahinay Andriamanitra tena hoe me mahalala me mafantatra Andriamanitra amin'ny fahamarinana ny teninao tena marina tokoa ny teninao tompo malala hoe raha taloha izay misy fotoana tena rehefa mivavaka Jesosy dia mihevitena fa izay ny tena mpivavaka be rehefa mba miazakazaka manao an'izao san'Andriamanitra rehetra zao hoe makany am-piangonana foana atao daholo ty rehetra rehetra ity dia mieritreritra fa izay ny tena masina izay ny tena iza izay ny tena va dia va lany andro mitsaran'ny hafa lany andro mitsikeran'ny hafa lany andro hoe aiza moa mandatsalatsany hafa aiza moa tsy ohatran'izao ko manao izao fa ankehitriny ny teninao Andriamanitra dia mampianatra anay hoe ianareo izay matanjaka ozy ianao dia mba tokony hitondra ny fahalemena izay malemy dia tsisy olona hoe efa tena matanjaka izay Jesosy tsisy olona hoe tena mahery be hoe izay loatran'izao fa tena hoe mbola eo andala mpiazakazahana daholo izay Jesosy fa ny angatana aminao Andriamanitra izay aloha ny tahinao ny entinao eto amin'izao toeran'izao nampahafantarinao an'izany fahamarinana ny teninao izany dia ampio izay Jesosy mba tena hanana fiainam-bavaka araka an'ilay teny izay nentina mbavaka tamin'ny voalohany teo hoe fa nindray andro akanjanao izy dia tsara noho ny arivo fa rehefa eo mifanatrehanao Andriamanitra miova ny zavatra rehetra na ny toe-pona io raha Jesosy miova lasa souple raha olona be fialonana taloha la ny andro mijery ny fiainan'ny hafa la ny andro mitsiritra ny hafa la ny andro be fialonana amin'ny ankehitriny Jesosy tsy hitratra ny devoly amin'izany intsony izay Andriamanitra ankehitriny izay Jesosy na inona fahalemena manodidina anay dia lasa manana foantra ary izay lasa mampalahelo kely raha mijery an'ilay
olona satria ao anatin'izany fohatran'izany ianao Jehovah no mikasika an'ireo manodidina anay ireny satria tsy anjaranay manova olona dia kasio zay Jesosy sitrano ny fianam-panahinay Andriamanitra sitrano zay Jesosy ianao Andriamanitra mahalala an'ireo zavatra mbola hoe mamatopatotra anay tsiraray avy tsisy tanteraka zay tsisy afaka ireare hoe za aloha efa tena ohatran'izao fa samy mbola manana fahalemena zay Jesosy fa tena ifampivavaka zay Andriamanitra mba hatonga anay rehetrarehetra hatanjaka dia apetraka ampelantananao tanteraka ny fotoana rehetra izay atao hoe Jesosy ao ka tena hoe hatrehanao na ny fiderana hitanao Jesosy vao nanomboka ny tomboka androany koa Jesosy ny louange zokiny dia mivavaka izay Jesosy mba tena aoka tena hoe mba tena ho fidèle zany marina fa hoe tsy mitovy amin'ny ankizy jeune angamba ny olona lehibe Jesosy fa samy manana ny didy efa ataoko hoe fa raim-pianakaviana rem-pianakaviana manana didy be dia be fa na izany ara Jesosy dia aoka Andriamanitra mba tena hoe mba tena hoe isy finiavana mihitsiny mba tena hoe ao anatiny tsirairay avy netaetanao ny asanao Andriamanitra mba tsy hoe taitaitra ambolohany fotsiny mba taitaim-bombona fotsiny androany manana dia indray rapitsy roa tsy afaka Jesosy kofony mihitsy ny asa vela toritory mihitsy Jesosy na hoe olon-dehibe hoe variana mi-excuse hoe za mbola nanao azao za ohatran'izao fa mba tena hoe anao ny asanao Andriamanitra ao ambony foana Jesosy malaza satria raha tokony izy raha tokony ny lehibe ny tokony anaitra andreo ankizy ireo mba modèle ho fitaratra hijoro tsara mba hanome fitaratra ho an'ireo jeune ireo Jesosy dia makasitraka indrindra dia apetraka feno am-pelantananao na ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'izay mpanompon'Andriamanitra hitondra anazy eo ianao ametraka ny teny rehetra ao am-bavany tsy olombelona no jerevanay tsy hijery an'izaniza Jesosy tsy hijery rakoto rabe rasoa fa hijery an'i Jesosy Kristy izay nametraka ny teny tompony teny na dia teny anankiray fotsiny raha mivoarainay tsy voatery hoe le atsasakady mandeha iny fa na dia teny anankiray fotsiny raha Jesosy dia afaka andrombaka zay ny namparako izay mihitsy anazy zay tena nasitrana anazy zay dia misaotra Jesosy sokafo ny masom-panahinay sokafo ny sofim-panahinay esory ny taitsofim-panahy manakatsakana rehetrarehetra tsy andrenisana feo anao Andriamanitra dia voninahitra ry atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen amen zay zany intercession antsika atao fohifohy ihany amen. Alléluia, amen. Faly miaraba antsika rehetra manonona amin'ny fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetrarehetra. Misy tantara kely tiako hijoroana vavolombelona androany fa misy ao amin'ny marika toko 5 misy tantaran'ny nanasitranan'i Jesosy ilay demoniaka. Ngamba nefa haitsika daholo ilay izy fa aty amin'ny andininy fahavalo-ambin'ny folo. Izany hoe tsy vakiantsika zany ilay tantaran'i Jesosy izay nanasitrana an'ilay lehilahy izay nisy fanahy maloto be da be. Fa misy teny anankiray ao izay nakasika anahy ilay izy. Alohan'ny hijoroako vavolombelona dia tiako jerentsika aloha n'ilay izy ao amin'ny marika toko 5 ny andininy fahavalo-ambin'ny folo sy ny andininy faharoapolo. Marika toko 5 dia ny andininy fahavalo-ambin'ny folo sy faharoapolo. Izany hoe nisitranin'i Jesosy ilay lehilahy nisy fanahy maloto dia sitrana izy gaga ny olona ary rehefa mipetsaka teo amin'ny tongotry Jesosy izy ninana dia nangataka izy hoe hiaraka amin'ny Jesosy fa tena nakasika anahy hoe tsy navelan'i Jesosy izy hiaraka amin'ny Jesosy. Dia izay no vakiantsika ny eo amin'ny andininy fahavalo-ambin'ny folo manao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa niondrana teo an-trambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay
dia nangataka ilay demoniaka mba hanaraka anazy, nefa tsy navelan'i Jesosy izy. Tsy navelan'i Jesosy izy azafady. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy Jesosy taminy hoe mody ihany any an-tranonao, ho any amin'ny havanao, ka lazao amin'ny havanao ka azafady fa tsy hitanao ve le azafady fa averitsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Ary rehefa iondrana teo amin'ny tsambokely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy, nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy Jesosy taminy mody ihany any amin'ny tranonao, ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay rehetra izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany a Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Amen. Ny zavatra tiako hisarihana ny sainareo dia hoe tsy maintsy hoe andeha hiaraka amin'ny Jesosy foana ianao vao mahavita zavatra, fa afaka irahan'i Jesosy koa ianao, afaka irahan'i Jesosy ianao, fa le olona sitrana zany a, raha tsika dia logika be hoe za koa mba te hiaraka amin'ny Jesosy, fa Jesosy manana mission manokana ho anao. Ny zavatra nanatsoany Jesosy ianao a sy nanatsoany Jesosy ny rahalahinao dia mety tsy hitovy, fa ny tena zava-dehibe dia hoe ianao manatanteraka le hiraka nanirahan'i Jesosy. Ny tenenin'i Jesosy dia hoe mandehana dia ambarao ny famindram-pony n'Andriamanitra taminao sy ny fitiavany. Izany hoe ianao rehefa sitran'i Jesosy a dia famindram-po zay. Ianao rehefa misy zavatra ataon'i Jesosy aminao a dia fitiavan'Andriamanitra zay. Zay no mahatonga an'i Jesosy ny teny hoe izay maresy dia azo ny satro-boninahitsy ny fiainana. Ampandalovin'Andriamanitra zavatra tsika, fa tian'Andriamanitra koa tsika hijoro vavolombelona ao anatin'izay. Dia izay ny zavatra hijoroako vavolombelona aminareo a. Ny tena nakasika anahy dia hoe irahana koa zany hijoro vavolombelona. Dia ho tantaraiko anareo ilay izy, fa alohan'ny tantaraiko azy a dia andeontsika hivavaka. Jesosy eo, saotranao ankehitriny raha mijoro eto amin'ny manoloana ny reto vahoakanao marobe reto. Mamindra fo amiko Jesosy, ary oka tsy ho zany hitan'izy reto fa ny fitiavanao sy ny famindram-ponao izay nataonao tamiko. Dia oka ny fanahinao hiasa ao anatin'ny tsirairay a, ka izay rehetra voalaza aketo dia ho voninahitra ny anaranao. Amen. Tamin'ny 25 taonako a dia niaina tahaka ny tanora rehetra. Nandeha taty andafy a, dia niasa, dia nanam-paniriana ohatry ny tanora rehetra mba hanana tômôbila sy trano sy rehetrarehetra, satria mbola tsy kristianina ny tena tamin'izany. Dia rehefa mividy trano a tany Madagasikara, trano gasy no vidiko dia hoe ho avozina, satria izay nanofa-trano foana zany dia ialana amin'ilay hofa-trano. Ary rehefa navozina ilay trano a, za mbola taty Ampitan-Dranomasina fa mivadiko ny tany. Izany hoe ny karamako zany a dia alefa any a hanavozana an'ilay trano. Tapitra nefa ny herintaona tsy nisy zavatra vita tamin'ilay trano, nefa ny vola 600 € mandeha isaky ny tapa-bolana. Izany hoe za zany aty mandefa vola, dia ny zavatra any tsisy mandeha amin'izay loany, farany a nody. Rehefa nody tany Madagasikara a, tena mbola salama be ohatr'izao. Dia namboarina ilay trano, dia efa nanomboka netinety. Dia indray andro a namafa tokotany teo a-tokotany, mamafa. Dia vetivetika teo dia ohatrany nisy tahotra be zany taty anatiko taty.
tsy fantatra hoe ahoana le tahotra fa ohatrany hoe matahotra ianao dia lasa nihiditra tany an-trano dia ohatrany hafahafa zany tsy haiko ahoana manazava n'izy aminareo hoe ohatrany matahotra dia rehefa natahotra dia ohatrany misy palpitation zany dia ozy izy le zobaviko fa satria izay sy le zobaviko rery ny tao an-trano fa le mivadiko lasa ny antsena tsy sira ozy izy ato an-trano dia nanaro mividy sira ho aho nefa za amin'io matahotra za rery zany ohatrany tsy hay hoe ahoana matahotra toy izy zako hoe alohan'izay fidiko le izy dia lasa nandeha mividy sira rehefa teny an-dalana teny dia hainareo ngamba zany hoe ho faty zany tsy haiko mahay mijanona ny fitepon'ny foko eninao hoe 1 2 3 eninao fitoboko ny fonao fa mahay mijanona ny tenako mahay malemy tanako a jereko lalandra amin'ny tanako mipotra be daholo lasa maintimainty be za mbola tsy kristianina tamin'izany mbola tsy mpivavaka dia sendra mifanena tamin'le vadiko a teny an-dalana tena ohatrany tsy normal ho aho za fa zao mbola kely Jonathan tamin'izay ozy izy zako hoe tezao tsara io zanantsika io fa za mety ho faty tsy fantatra hoe ahoana dia efa maninona ianao jereo any lalandrako mainty be daholy mivara mainty daholo ny lalandrako dia ndao any amin'ny dokotera jery dokotera zay tamin'iny lalan'iny any dia nidy le dokotera za nefa mahay malemy dia nisy dokotera anankiray zay mitsofoka lalan-tany zay dia nisone tao zay za efa malemy ny hery sisa nataoko dia nandoalika mivavaka ozy izy za hoe Jesosy arasitranonao a dia anompanao mandrapahafatiko teo ny eo dia niova ny fitepon'ny foko tonga dia lasa palpitation be tsisy ohatr'izany dia rehefa niditra tao amin'le dokotera zay dia ozy le dokotera hoe tension nefa raha jerena logika le izy hoe fitepon'ny fonao mahay mijanona ny lalandranao mivadika maintimainty be avy eo lasa palpitation dia mena fanafodina tension za fa ny tena grave tao amin'izy dia zao nanomboka ny ampitson'iny dia lasa tsy matory amin'ny 12 alina isaky ny amin'ny 12 alina na matory be tahaka n'inona ry dia ohatrany mivadika kely zay dia palpité be ny foko palpité be nandritsy ny enim-bolana ohatr'izay foana dia nisy tanora anankiray zay mivavaka tao amin'ny FJKM zay moa tamin'ny katolika tamin'izany dia rehefa avy mivavaka avy any amin'ny katolika zay tena hijoroako vavolombelona eto aminareo reto fa nanantona mopera zay ary mopera ny teny anay hoe zay ozy izy nisy rahalahy frère nianatra frère hoe andeha ho any an-dafy dia nisy namisavy koa ny tanana ozy izy fa tsy sitrana le frère ozy izy raha tsy nanantona olona le mpitaiza olona reny ny tena mbola tsy kristianina dia lasa koa nandeha satria mopera naprisika anao hoe mandeha any dia lasa nandeha tany dia rehefa nandeha tany zay nanomboka n'io zavatra io na tonga n'le palpitation isaky ny amin'ny 12 alina dia rehefa avy tany zany zay dia nilady herin'io zay avy mivavaka dia mifanena tamin'le tanora anankiray izay mivavaka tamin'ny FJKM dia nangataka taminazy hoe mba iona aminy tantara ny problème sy ny ohatr'izany satria any amin'ny FJKM misy mpiandry misy fanaovana délivrance dia hoe mila manao délivrance ianao izy izy fa tongava any an-trano rapitso après midi dia ok aroa tonga ny ampitson'iny amin'ny 12 tena narary be mihitsiny fa hoe andeha ho any amin'le mpanompon'Andriamanitra tena narary be tena tsisy ohatr'izany dozy izy za mantsy an'le vadiko hoe andao atsika andeha ho any amin'le mpanompon'Andriamanitra iny
na mbola tsy ampy après-midi ary zao dia andao. Dia lasa zay nandeha tany. Tonga tany zay mbola misakafo ry zareo satria amin'ny roa amby après-midi ny fotoananay zay amin'ny 1:30 ny tonga tany. Dia rehefa tonga tany zay dia nampandrosoany a, dia nanaova ny dinika sy nanaova ny vavaka fanekena zany a, fanoloran-tena. Ohatran'ny volona koa mivoaka avao. Fa isaky ny amin'ny alina tsy afaka le amin'ny 12 alina fa mipalpite be foana ny ianao. Dia izany palpitation zany sepitra ianao mantsy. Matahotra ianao dia sepitra. Dia misy tenin'Andriamanitra nomeny anahy tantara faharoa toko 7 andininy 412. Na iza na iza, tsika zao rehefa marary dia makaiza? Mandeha dokotera tsika. Fa Andriamanitra manana ordonnance aminao koa ao anaty Baiboly. Tantara faharoa toko 7 andininy 412. Nao nge vakiantsika e. Tantara faharoa toko 7 andininy 412. Amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa toko 7 412. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny olona antsoina amin'ny anarako avy anetry tena, hivavaka sy hitsady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaina any an-danitra aho ka amela ny elony sy hanasitrana ny taniny. Ny zavatra ampanina tena an'Andriamanitra antsika rehefa marary tsika dia misy zavatra takiany Jesosy amintsika. Tsika zany dia mila manetry tena, mivavaka, hitady ny tavan'Andriamanitra dia miala amin'ny ratsy fanao, zavatra efatra. Dia io tenin'Andriamanitra io ny nampianarin'le mpanompon'Andriamanitra anao hoe tsika rehefa marary dia mandeha dokotera. Fa tsika koa nefa manana ordonnance omen'Andriamanitra tsika hoe rehefa tena mitady ny tavan'Andriamanitra tsika, rehefa manana fanetreteny tsika, rehefa miala amin'ny ratsy fanao tsika, dia miaina any an-danitra Andriamanitra. Tsy tokony atao ho zava-dehibe. Jesosy niteny tany any amin'ny filazantsara any hoe tsy mifinaritra amin'ny mila fanafody fa amin'ny marary. Fa zay aretina rehetra nentina teo amin'i Jesosy dia sitrana avokoa tsy nila fanafody. Dia izaho mampirisika anao androany hoe ampiaro amin'ny fiainanao ny tantara faharoa toko 7 fa hanafaka anao Andriamanitra. Dia rehefa tonga ny tao anatin'ny enim-bolana teneniko anareo manana palpitation be foana isaky ny amin'ny 12 alina. Indray andro amin'izay andro farany sehoany izay zavatra izay teo amin'ny tato amiko dia matory izay mivady. Matory izay satria izay zany nampianarin'le mpanompon'Andriamanitra hoe nareo izy alohan'ny amin'ny 12 alina mila mandoalika mivavaka nareo. Aza miandry tafihan'ny devoly nareo vao mivavaka, fa mandolia nareo dia mivavaka satria amin'ny 12 alina ny devoly manafika anao. Dia mila miambina ianao fa tsy mila hoe ny devoly ny tonga alohanao. Ary rehefa nandoalika izay mivady isaky ny amin'ny 12 alina nasiana réveil ny telefônina, tsy nisy palpitation. Tsy nisy palpitation. Fa indray andro farany nisy sehoany le devoly dia niseho vatana. Natory izay amin'ny alina, amin'ny 12 alina izay mivady mivavaka. Rehefa mivavaka izay dia natory. Avy natory izay misy zavatra mandehandeha eo ambony tafotranonay. Trano iva ilay izy dia misy mandehandeha amin'ny 12 alina. Dia matory izay mivady. Dia io zavatra io mandeha makaty izy.
dia miverina ty dia miverina ty zany hoe eo amin'ilay tafitrano misy n'lay fandrinana ihany izy zany no mivezivezy dia za zany maheno fa mbola tsy taitra dia Lucie koa maheno fa mbola tsy taitra dia nampiretina anjiry sady nanonona hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala ny satana sy devoly fa eninao ny tsambikiana n'lay izy avy any ambony tafitrano mitsoaka fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy ataon'i Jehovah tsinitsinina fa rehefa nandohalika sy nanolotra ny tenako an'i Jesosy dia niova daholo ny zavatra rehetra satria atraminy nandoliako rehefa manolo tena ho an'i Jesosy ianao ka tena hoe vonona nanolotra ny tenanao an'i Jesosy hain'i Jesosy manova ny fiainanao hain'i Jesosy mandrava ny aretinao rehetrarehetra tsy nandeha dokotera tsy nilaina fanafody fa ny fandoliako ny tediavin'i Jesosy tamin'ny fiainako ka mampirisika anao rehefa marary ianao dia davy Jesosy dia davy Jesosy fa tsika ohatra ny volamena tsy maintsy dorantsika vao mangirana ary Jesosy koa dia ohatr'izay tany amin'ny avy indrindra tany izy nidina taty amin'ny farany ambany hampiakatra anao any ambony indray fa raha itsika manatanteraka ny tenin'i Jesosy dia hain'i Jesosy koa mampiakatra atsika fa na iza marary dia mampahery anareo hain'i Jesosy manafaka anao fa ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao izy aloha ny fanetsehanao tena aloha ny tediavin'Andriamanitra rehefa hainao manetsy tena dia hain'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao fa za efa maty aka na velona indray fa tsy haiko rehefa hainareo zany hoe mivaramainty ny lalandrahanareo dia mifonareo mahay mijanona zany no ahafantaranareo hoe raha maha olombelona dozy zako hoe za fa nanafatra amin'ny vadiko hoe taizao tsara ny zanakitsika fa tsy nanana espoir atsony no velona fa rehefa nandohalika dia natsangan'Andriamanitra indray dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia saotra antsika rehetra fa afakitsika saotranao Jesosy ny amin'ny teny dia oka izay rehetra nylazaiko teto Jesosy ho fianarana ho an'ny mino aza tao anaza aza zany jerenareo fa famindrapon'Andriamanitra nataony tamiko no ambarako aminareo ho voninahitra Jesosy rery any dia ho aminareo ny fitiavan'i Jesosy mandrakizay dia mitombo fahendrena amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, merci Seigneur pour cette parole, merci parce que tu veux toujours nous parler, tu veux toujours nous enseigner, tu veux toujours nous corriger. Et que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, Seigneur, que ce soit des paroles qui touchent les cœurs, que ce soit des paroles qui touchent les âmes et qui nous sauvent, parce que tu as dit, prends la parole avec douceur, parce que elle est la garante du salut de nos âmes. Alléluia. Et merci Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour qui tu es. Et merci d'être avec nous cet après-midi. Merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu vas faire encore de grandes choses cet après-midi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? On va se lever dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux juste demander à vous qui êtes au fond à avancer, s'il vous plaît? On est entre nous. Il y a un grand vide au milieu là-bas. J'aimerais qu'on s'approche aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi? J'ai demandé une question, j'ai posé une question. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi? Alléluia. Amen. 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 Vous savez, Dieu a dit, dans la parole de Dieu, on peut voir que
la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, aujourd'hui c'est probablement le dernier jour à Bagneux, dans cette salle. Et on est reconnaissant pour Dieu, pour tous ces samedis où on a passé ici, qui est reconnaissant à Dieu. Pour tout ça, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Alléluia. Et on bénit l'Éternel pour tout ça. Et on sait aussi que... Et on est aussi content parce que c'est le début d'une nouvelle saison. Amen. C'est le début de quelque chose de nouveau que Dieu va écrire encore une fois. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, c'est la fin, le dernier jour. Et ça vaut mieux que quand on était rentré ici. Amen. Je ne sais pas comment tu étais entré ici, mais je suis sûr que en sortant d'ici, tu ne vas plus être la même personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je ne sais pas à quel moment tu es entré ici la première fois, mais aujourd'hui, tu vas sortir d'ici complètement transformé. Amen. Complètement changé, complètement changé de la tête aux pieds, dans le cœur, dans l'âme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tout simplement acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Falia Maïtano. Fal Bea Maïtano Tenenis. Et dans ce chant, il y a une parole qui dit: je crie de joie quand tu me dis, allez, viens, prends ma main. Je crie de joie quand tu me dis, allons dans la maison du Seigneur. On est dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut crier de joie, s'il vous plaît? C'est David qui a dit ça. Moi, je crie tellement de joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. On est dans la maison du Seigneur et ici, tout est possible. Amen. Alléluia. On y va. Dis à ton voisin, falha, 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 oh, falha maitana, falha, 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 oh, falha maitana, falha, 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 oh, avec le sourire. Falha maitana. Dis à celui qui est à côté de toi, Falia. Falia, Falia, oh, Falia, maintenant. Je crie de joie quand tu me dis, allez, viens, prends la main de celui qui est à côté de toi, prends. Hey. Allons, allons dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, oh, oh. Ensemble, nous crions notre Père. Ensemble, recevons sa lumière. Unis autour de son nom pour recevoir ses dons, toutes ses bénédictions. J'ouvre grand mon cœur, j'accueille le Seigneur. C'est le bonheur. Falia, hey. Falia, hey, oh. Falia, oh. Falia, Falia maitana. Falia, hey. Hey. Falia, oh. Falia maitana. Je crie de joie quand tu me dis que tous mes amis, toute ma famille, tous mes amis sont réunis dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, oh, oh. Ensemble, nous prions notre Père. Ensemble, recevons sa lumière. Unis autour de son nom
pour recevoir ses dons, toutes ses bénédictions. J'ouvre grand mon cœur, j'accueille le Seigneur. C'est le bonheur. Falia, oh. Falia, falia, oh. Falia, Falia, maitana. falia, ouais. Hey. Falia, oh. Falia, maitana. Falia, maitana. Falia, oh. Falia, oh. Falia, maitana. Falia, 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 oh. Falia, maitana. Dis-lui falia, falia. Falia, 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 ouais. Falia, oh. Falia, 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 ouais. Falia, regarde, falia, falia. Regarde avec sourire. Falia, 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 falia. Celui de gauche à droite, devant, derrière. Alléluia. Falia, oh. Falia, 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 ouais. Falia, oh. Alléluia. Amen. Amen, amen. Waouh! Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi David a dit, moi je désire une seule chose. C'est ce qu'a dit David. Je désire seulement une seule chose. Et cette seule chose, c'est dire que lui n'avait pas d'autre désir que ça. Je désire une seule chose. Ce n'est pas d'avoir une belle maison. Ce n'est pas d'avoir une belle voiture. Ce n'est pas d'avoir toutes les richesses du monde. Ce n'est pas d'avoir une fortune. Ce n'est pas d'être chef d'entreprise. Ce n'est pas d'être payé 10 000 euros par mois. Mais je désire une seule chose à David. C'est de demeurer dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'en arrivant ici dans la maison de Dieu, est-ce qu'en arrivant ici, toi-même, ne sois devant Dieu, sois vrai devant Dieu, sois authentique devant Dieu. Et dis à Dieu, et examine-toi toi-même, quel est mon désir? Quel est mon désir? Si mon désir n'est pas encore de demeurer dans la maison du Seigneur, c'est pas grave, mais le Seigneur est là pour te changer aujourd'hui. Si tu as soif d'avoir ce désir-là, de demeurer dans la maison du Père jusqu'à la fin de tes jours, si tu as soif, aujourd'hui, Dieu va faire le nécessaire. Dieu va faire le nécessaire. Aie soif juste. Peut-être qu'en arrivant ici, tu as encore une autre soif. Peut-être qu'en arrivant ici, tu as encore un autre désir. Mais c'est pas grave, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Et dis-lui, moi je veux avoir ce cœur-là, Seigneur. Que mon seul désir soit d'être dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. De marcher dans ta volonté. De marcher dans ce que toi tu veux. Parce que je sais que quand je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes choses vont me suivre. Alléluia. 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 Et quand je marche dans ta volonté de ne désirer que toi, et toi seul de te contempler dans ton temple, quand je n'ai que ce désir-là, j'ai les yeux fixés vers toi. J'ai les yeux fixés vers toi. Et quand mes yeux sont fixés vers toi, je suis rayonnant de joie. Quand mes yeux sont fixés vers toi, je sais que j'ai la victoire. Quand mes yeux sont fixés vers toi, je sais que ma vie est un témoignage pour la gloire de Dieu. Quand mes yeux sont fixés vers toi,
Plus rien ne me fait peur. Je ne crains rien, car mes yeux sont fixés vers toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes d'où vient mon secours. C'est vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé. Élève ta main, élève ta voix, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. De tout mon cœur. Je veux t'adorer, t'adorer. De tout mon être. T'adorer. Les yeux fixés vers toi. C'est vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. élevons juste nos mains et élevons nos voix en prière. Élevons nos voix en prière, alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer.
t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Chante encore. Les yeux fixés vers toi. Fixe tes yeux vers Jésus. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. De tout ton cœur, chante encore. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Adore ton Dieu. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, dis encore, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Nous voulons juste t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. Nous voulons juste nous rapprocher de toi. Et qu'un parfum s'élève dans nos cœurs cet après-midi, Seigneur. Qu'un parfum de bonne odeur, qu'un parfum de pureté. Qu'un parfum d'adoration. Qu'un sacrifice de louange monte jusqu'à toi. Tu vois nos cœurs. Tu vois nos cœurs assoiffés de toi.
Tu vois nos cœurs affamés de toi. Prends tout de nous, Seigneur. Prends tout de nous. Qu'il n'y ait pas de reste. Qu'il n'y ait pas de reste qui nous appartient encore, Seigneur. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout. Prends tout, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Dis-lui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Dis-le encore, prends mon âme, oui, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Dis-le encore haut et fort, prends mon âme et prends mon cœur, prends mon âme, prends
voici, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Dis-le encore de tout ton cœur. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Dis-le une dernière fois, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Dis-le encore. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, ma vie est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, ma vie est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, ma vie est à toi, oui, tout à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, oh. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Élève encore ta voix, prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ma
Ma vie est à toi. Tout à toi. Dis-le, ma famille est à toi. Tout à toi. Ma famille est à toi. Offre-le à Dieu, offre-le à Dieu. Tout à toi. Dis-le, ma famille est à toi. Tout à toi. À toi seul, Seigneur. Ma famille est à toi. Offre-le de tout ton cœur à Dieu. Tout à toi. Tout à toi. Dis-le, mon foyer est à toi. Mon foyer. Mon foyer est à toi. Tout à toi, tout à toi. Tout à toi. Mon foyer est à toi. Mon foyer est à toi. Mon foyer est à toi. Tout à toi. Dis-le, cette église est à toi. Cette église est à toi. Cette église est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Cette église est à toi. Elle est tout à toi. Cette église est à toi. Oui, tout à toi. Tout à la louange est à toi. La louange est à toi. Alléluia. La louange est à toi. Oui, tout à toi. Tout à dans lui. Offre-lui la meilleure des louanges. La louange est à toi. La louange est à toi. Tout à la gloire est à toi. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Tout à toi, tout à toi. Tout à la gloire, la gloire, la gloire. Reçois-la, Seigneur. La gloire est à toi. Tout à toi. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen, amen. On va faire ce chant de louange avant la prédication. Parce que cet après-midi, alors que tu fixes tes yeux vers Jésus, cet après-midi, la victoire est à toi. Amen. En Jésus, la victoire est à toi. Amen. La bénédiction est à toi cet après-midi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois? Est-ce qu'on peut sauter un peu? Est-ce qu'on peut sauter un peu? Échauffement? Échauffement? Qui est bien échauffé là? Qui est bien échauffé? Alléluia. Ah, il n'y a personne. Je ne commence pas si personne n'est échauffé. Hein. Qui est échauffé? Allez, alors. Oh. On sautille un peu. On sautille un peu. Alléluia. Notre salut vient de Dieu, amen. Tous ensemble, Malou. Manupini masukwa kendromboecha. D'où vient notre salut? Manupin masukwa. Manupun mask. Manupun mask. Manupun mask. Manupini masukwa.
masoko Malumpini masoko atendrombohitra avao avy aiza mony famo tous ensemble famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay famonjenay fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao à vous tout seul famonjenay famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao encore famonjenay à vous famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao famonjenay famonjenay avy aminao fitahinay avy aminao fandreseko avy aminao Est-ce qu'il y a des conquérants en ce lieu? Alléluia. Amen. On va recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Saotranao zahay Jesosy ny amin'izao fotoana izao. Saotra fa mbola menao fofinaina. Saotra Jesosy satria mbola velonainako. Raha mandinika izay hoe ty tany teny boribory mihodina. Ohatrany tsy mampino zany, nefa zany ny zava-misy. Indraindray tsy tsapanay marina ny zava-misy. Satria na ny zava-boary rehetrarehetra dia maneho ny fisianao. Mandinika amin'ny masoandro izay, mandinika ny zava-maniry izay, mandinika an'ireo biby rehetra izay dia maneho ny hatsaranao ray.
maneho ny famindraponao isan'andro. Raha miaina isan'andro zay dia noho ny avy aminao. Sotra satria ianao ilay tompon'ny fiainana, naharin'ny fiainana. Raha mandinika ny univers zay ny tontolo rehetrarehetra dia mahagaga, tsy takatry ny sain'olombelona. Mandinika n'ireo kintana, mandinika ny rehetrarehetra dia mampianatra ny alehibiazanao, mampanetry tena satria iza moa zahay ray, iza moa zahay ao anatin'ny tontolo matsiaro bitika, matsiaro tsinitsinina eo anatrehanao. Andriamanitro, ianao ny tompon'ny zavatra rehetra, nahary ny zavatra rehetra, nefa tsy vita n'izany fa mbola nitiavinao zay. Impiry zay mihodina, impiry zay manamafy ny atokay, impiry zay mazimbazimbanao, manao tsinitsinanao. Nisy fotoana zay nanao tsinitsinanao tamin'ny mbola tsy fahalalananao, nefa tena amindranao fo. Tena Andriamanitro ny famindrapo ianao, Andriamanitro ny fitiavana ianao, Andriamanitro ny famelan-keloko ianao. Sotra ray, sotra ny amin'ny zavatra rehetra, sotra ny amin'izao tanjombily izao koa, misaotra. Ny zava-tsoa rehetra, misaoran'Andriamanitra fa mbola velonaina androany, mbola misy mifanantenana. Misaotra Jesosy, misaotra ray, voninahitra no mandrakizay, dia rasalaza manao. Misaotra Jesosy. Amen. Lotsika teraka mafy. Misaotra Jesosy. Misaotra ny Jesosy koa fa vita tandroany koa ny andiany voalohany niarana tamin'ny groupe de jeunes tamin'ny atelier biblika. Dia misaotra n'izy ireo dia manentana antsika ray aman-dreny amin'ny zanakanareo mba hanatrika ilay satria tena zavatra tsara be ny fampiresahana ataony partagenay. Dia mangataka ny arena mba hizara tsotsotra ny zavatra ny partagena sy zavatra voarainay teo, mba ahafahanareo ray aman-dreny koa mahalala hoe inona moa ny zavatra ny fampizarana teo. Iarena na Emerika zao fa iarena ho ny menatra. Emerika ilehilahy opa hoe tsisy oatra zareo. Ok are, tsy manino sa iza ny fampizara kely mba tsara hitanareo mba hampalalana ny olona ny zavatra nataontsika teo, ahafantaran'ny zareo. Rebeka? O Ambintso? Ok. Rebeka ao fa Rebeka io fa tsy manino manjary mandeha fotoanantsika. Misaotra tompoko. Les trucs qu'on s'est dit aujourd'hui, c'était le premier thème à Lausanne, pour savoir c'est quoi la parole de Dieu. Et on a eu quelques versets. Et il y avait notamment Jean 17, Apocalypse 19, 13 et Jean 1, 1. Et en fait, on a compris que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et que la parole, elle est vivante et que c'est aussi la vérité et qu'en dehors de la parole, il n'y a pas de vérité. Ensuite, on s'est demandé aussi c'était quoi l'utilité de la parole de Dieu. Et en fait, on a vu aussi quelques versets comme de Timothée 3, 16, 17. Hein. Et c'est pour dire à Zanoué que l'utilité de la parole de Dieu, c'est justement d'être comme Jésus, d'avoir le caractère de Jésus et que c'est ce que Dieu en fait il cherche et on s'est dit aussi que c'est pour avoir l'instruction et pour connaître la volonté de Dieu et aussi pour ne pas nous conformer
aux choses d'aujourd'hui, au monde actuel, et d'avoir du discernement, parce que l'ennemi, quand il va nous tenter, il va utiliser la parole de Dieu. Et donc, c'est justement cette parole, on doit la garder fermement et l'avoir tout le temps avec nous pour avoir du discernement et ne pas se conformer aux doctrines et aux choses du monde. Et voilà. Et que vraiment, ce que Jésus demande, c'est vraiment la qualité et pas la quantité. Et surtout, il veut vraiment qu'on lui ressemble, qu'on pardonne, qu'on aime et qu'on soit humble. Et que c'est pas toujours facile, mais en fait, Jésus il veut qu'on soit comme ça. Et c'est pas non plus un ordre, mais c'est, disons, un conseil. Voilà. Merci. Sotran'i Jesosy tsika ny amin'ny zavatra rehetra. Zavatra fohifohy ny fampizavantsika androany. Nazo tentsika tamin'ny voalohan'ny taona hoe hiditra année de jubilé tsika taon-jobily. Dia andaontsika hijery ny tantaran'ny Gideona kely, hijery an'izany taon-jobily izany. Dia andaontsika maka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitsara juge manomboka chapitre 6 amin'ny anaran'i Jesosy ataoko amin'ny teny gasy no ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotry Jehovah ho eo an-tanan'ny Midiana 7 taona izy. Raha jerevantsika izany aloha ny zavatra nataon'ny zanak'Israely dia nihodina tamin'Andriamanitra izy. Andininy faharoa, ary ny tanan'ny Midiana dia nahery tamin'ny Israely ka nitaony ny Midiana no nanamboarin'ny zanak'Israely ireo fiherena any an-tendrombohitra sy ireo zoly mba amin'ny fiarovana. Izany hoe natahotra ny zanak'Israely, natahotra ny Midiana satria nahery ilay fahavalo. Dia lasa namboatra toerana ohatrany hoe niafina ry zareo any amin'ny caverna izany. Afaka verset français tena mazava tsara ilay izy. Izao izany ny zavatra jerevantsika, tsika mazanak'Andriamanitra mila disernentsika ny zavatra manohatra eo amin'ny fiainantsika. Teneno eo akaikinao, mandalo fanoherana ve ianao androany hoe? Raha mandalo fanoherana ianao dia diserneo. Saoty nanaotra ny zanak'Israely nanary an'Andriamanitra, tsy eo amin'ny volonté an'Andriamanitra intsony. Mila disernena izany izay. Tadidio tsara fa Andriamanitra tsy miala aminao. Raha izay ny promesiny Jesosy hoe izaho tsy ela eo aminareo mandra-pahatakitra izao tontolo izao. Andriamanitra tsy miala, fa isika ny miala eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra manamarina ny teniny foana. Dia andao tohizantsika ny tantara. Ary rehefa namafy voan'i Israely dia avy ny Midiana sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra nafika azy, dia nitoby tandrifiny ireny ka nanimba ny vokatry ny tany hatramin'ny Gaza, ary tsy nisy zavatra navelan'ny veloman'i Israely na ny ondry amanosy na ny omby na ny boriky. Tamin'io izany tena mafy be nazo an'i Israely satria tena vao mamboly zareo dia sombany fahavalo. Na ny fiompiany zareo izany tena fiveloman zareo mihitsy, tena sombany fahavalo. Tohizantsika ihany. Dia fa niakatra izy nitondra ny omby aman'ondro sy ny lainy, ka ny fiaviny dia tahaka ny valala ny amarony, ary tsy hita isy izany sy ny ramevany, dia niditra tamin'ny tany izy handrava azy. Ireo izany ilay fahavalo noentiny daholo ny fananan'izy rehetrarehetra na nitsakitsaky ny famboleny zanak'Israely. Ary dia nahantry indrindra ny Israely noho ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehovah izy.
amen. Indraindray tsika misy fanoherana amin'ny fiainana, misy zavatra miseho amin'ny fiainana ohatrany hoe tsy mety foana izay atao. Indraindray tsika mila mandini-teny tsika indraindray hoe Andriamanitra, inona ty fanoherana amin'ny fiainako ty? Mila mandini-teny tsika hoe Andriamanitra, sao dia niala tamin'ny volonté anao matoa tonga ty fanoherana ty, matoa ny fahavalo lasa tonga, lasa misy herin'ny fahavalo tafiditra ao aminao. Dia toy izantsika ilay tantara, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely izay nilaza tamina hoe izao no lazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izao nitondra anareo niakatra avy tany Egipta sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano nandevozana, ary namonjy anareo tamin'ny tanany Egiptianina sy ny tanany izay rehetra nampahory anareo dia nandroky ireny teo anoloanareo aho, ka nomeko anareo ny taniny. Ary hoy izaho tamin'ireo, izaho ny Jehovah Andriamanitrareo, aza matahotra na ny Andriamanitry ny Amorita izay tompon'ny tany honenanareo fa tsy niain'ny feoko ianareo. Janona antsika, Andriamanitra efa mametraka ny teniny foana, ary Andriamanitra manamarina ny teniny foana. Rehefa misy ny fanoherana dia mila tsika mamantatra hoe, mila mandini-teny tsika hoe Andriamanitra, ny zavatra ve tsy nienoko anao na tonga anahy misy an'izao fanoherana zao? Anana discernement tsika hoe ahoana ny ahafantarana hoe fanoherana avy amin'ny tsy mahay am-pelatanan'Andriamanitra tsika, satria izao ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy mandrombaka hozy izy izay eo am-pelatanana, izany hoe position zany dia izy. Raha vao miala eo am-pelatanan'Andriamanitra zany tsika dia misy mandrombaka. Tsika zany ohatran'izany Israely teto, niala teo amin'ny volontén'Andriamanitra izy, niala teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy dia lasa niromba amin'ny fahavalo ny fiainana, lasa potika amin'ny fiainana, lasa nahanitra izy. Dia indraindray tsika lasa mamitsiny an'Andriamanitra. Dia izao ny zavatra hijerevantsika hoe ahoana ny ahafantarana olona anankiray hoe ao anatin'ny position'Andriamanitra izy rehefa misy fanoherana sa tsy ao anatin'ny position'Andriamanitra. Fantatrareo nahazo an'i Davida rehefa nahazo fanoherana. Jereva any amin'ny Salamo any, misy fotoana izy mitaraina be, maninona ny fahavaloko, fa avy eo izy fantatro izy ilay Andriamanitra. Ny ahafantarana ny olona anankiray hoe ao anatin'ny position misy an'Andriamanitra izy na misy fanoherana re dia manana fiadanam-po. Amen. Eo zany ny ahafantarana anankiray hoe rehefa misy fanoherana amin'ny fiainanao, manana fiadanana ve ianao anatin'ny fanoherana iny sa anatina tebiteby? Antanina eo akaikinao hoe misy fanoherana avy eo amin'ny fiainanao hoe mitebiteby ve ianao sa manana fiadanana? Raha manana fiadanana ianao dia ao anatin'ny position'Andriamanitra, fa raha mitebiteby ianao dia tsy ao anatiny. Jerevantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko fahadim, acte 5 à partir chapitre 5 à partir du verset 40. Asan'ny Apôstôly 5:40. Inona ny zavatra voasoratra ao? Ataoko amin'ny teny frantsay ilay satria teny frantsay ilay andikako ny anazy ao. Au nom de Jésus, afady amin'ilay vary amin'anana kely tompoko. Ils se rangèrent aux izy à son avis, ayant appelé les apôtres, et ils furent battre divers. Teto ny apôstôly efa avy nitory an' Jesosy dia natsony ny fariseo dia nikapohana ry zareo. Tena hoe nitorotoroana ry zareo. Dia inona ny zavatra nataon'ny apôstôly rehefa avy nikapokapohana ry zareo? Jereo amin'ny verset 41 inona ny zavatra nytenena? Ny apôstôly ozy izy niala teo sady falifaly. Ohatrany hoe olona avy kapohana zany ve dia falifaly? Olona avy kapokapohana avaka atao tsinitsina ry dia falifaly zareo. Inona ny antony? Satria ao anatin'ny position'Andriamanitra zareo. Jereo, les apôtres quittent le tribunal, ils sont tous joyeux
parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Ianao zany rehefa ao anatin'ny volonté an'Andriamanitra na misy fahoriana azy dia misy fifaliana, misy fiadanam-po. Izay ny ahafantarana fa ao anatin'ny position an'Andriamanitra ny olona anankiray. Farananao ohatran'ny zanak'Israely teo ianao a, dia ny zanak'Israely niodina tamin'Andriamanitra. Dia eo zany mila discernentsika hoe aiza ny positiontsika rehefa misy ny fanoherana. Manana fifaliana ve ianao, manana fiadanam-po ve ianao, manana assurance ianao. Io tonga dia fantatro any anatinao any foana rehefa misy fanoherana hoe ao anatin'ny volontén'Andriamanitra zany sa misy zavatra tena fandila kely tamin'Andriamanitra. Satria tonga dia misy tahotra ianao, tonga dia lasa mitebiteby ianao. Ohatran'ny témoignage ny tonton Jackie teo hoe nanomboka nisy palpitation dia natahotra izy. Zay le tahotra zay. Fa rehefa nandray an'i Jesosy amin'izay nefa izy a, dia lasa nisy fiadanam-po. Zay le izy. Amen. Toizantsika foana ny amin'ny video. Inona ny zavatra ataon'Andriamanitra? Izay ne mahatsara an'Andriamanitra. Na dia tsy tao anatin'ny volonté, teneno hoe izay ne mahatsara an'Andriamanitra. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia tsy avelan'izany. Na dia tsy ao anatin'ny volontén'Andriamanitra ianao androany, fotoana androany iverenantsika ao anatin'ny volontén'Andriamanitra zay, mba ahafahantsika miaina an'izay taonjobidy zay andao hiverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny taonjobily tsy tenena fotsiny hoe taonjobily dia raisinao ohatrany, fa mila ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny azahoana an'izay taonjobily zay. Raha te hisitraka ny taonjobily ianao hoe tena ny akaikinao a, dia andao hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ary le sitrapon'Andriamanitra? Jerevantsika. Manomboka eo amin'ny 11 10. Jerevantsika 11 ka. Dia tonga ilay Jehovah ka nipetraka teo zay le izy. Firintsika zao 10 12. Dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambanin'ny hazo teribenta teo amin'ny Ofra izay anjoasy Abiezerita, ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo amin'ny fahamiazam-boaloboka mba mifeny amin'ny Midiany. Ary ilay anjelin'i Jehovah nisy eo tamin'ny ka nanao taminy hoe Jehovah no momba anao, ary lehilahy mahery fa hoy Jehovah taminy, indrisy tompoko, raha momba anay marina Jehovah, nahoana no oziozy izao rehetra izao izahay, ary aiza ny fahagagana rehetra nataon'izay nolazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah, fa ankehitriny efa nafoiny anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay teo an-tanan'ny Midiana. Hitanareo, nametsina n'Andriamanitra Gideona teo hoe fa maninona, aiza le zavatra promesinao Andriamanitra? Nefa zavatra tsy fantatry Gideona hoe ny zanak'Israely ane nivadika tamin'Andriamanitra natonga n'io fampahoriana nisy io. Dia indraindray tsika rehefa misy fampahoriana dia mametsina an'Andriamanitra hoe fa maninona Andriamanitra, nefa miteny hoe taonjubilé ty nefa lasa tsy jubilé le izy. Tsy Andriamanitra no mandainga, fa indraindray tsika tsy ao anatin'ny volontén'Andriamanitra dia tsy misitraka an'ilay promesin'Andriamanitra, dia lasa tsy mandiny teny tsika ohatran'ny Gideona. Tsy nandiny teny izy fa tonga dia nametsiny fotsiny hoe aiza le zavatra nitenenin'Andriamanitra. Dia mahafinaritra an'Andriamanitra ry Andriamanitra ny tsara, tsy mba manameloka zany Andriamanitra. Tena tsy nanameloka ny Gideona Andriamanitra hoe ka nareo kosa ny hodiny, tsy nanao an'izany izy. Tsy nanao an'izany izy fa ny zavatra nampanaovin'Andriamanitra. Dia nitondika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana 14 mandehana ianao amin'izao herinao izao, vonjeo ny zanak'Israely amin'ny tanan'ny Midiana, tsy efa naniraka anao va. Fa hoy izy taminy, indrisy tompo, ataoko ahoana moa ny hamonjy ny zanak'Israely? Ny mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izaho ny kely indrindra amin'ny ankohonan'ny raiko. Jereva Andriamanitra rehefa misafidy olona, tsy olona manana kapasité ianao, tsy diplômé ianao, dia izay ny fidian'Andriamanitra, fa le olona tsinitsinina mihitsy. Hitanareo, matoa Andriamanitra ny safidy antsika rehetrarehetra, tsinitsinina antsika. Aza hoe no mifahaizako, hoe mendrika. Hitanareo, ohatra hoe zaho zao mitory teny aminareo dia tsy hoe famendrehako. Tsy mifamendrehanay na pasteur anay ohatra,
tsy hoe mendrika izay amin'ilay izy fa tsinitsinina na ny tena aza gaga hoe Andriamanitra raha ny adalàna vita taloha izay raha ny zavatra tena tsy mendrika. Tsika izany tsy hoe mendrika misafidian'Andriamanitra fa ao anatin'ilay hoe fitiavan'Andriamanitra, grasin'Andriamanitra ny ahafahany misafidy ianao. Fa izany akory tsy midika hoe mijanona eo famendrehanao fa mitaky fahamasinana izay zavatra izay. Fa indraindray tsika manao ohatran'izay daholo iza moa ary izay mihitsy ny asan'Andriamanitra, ilay tsinitsinina amin'izao tontolo izao mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra. Tsika ilay tena hoe manaiky ho entin'Andriamanitra mba asehony voninahiny. Satria raha olona tena hoe mety be amin'izao tontolo izao dia lasa ilay olona nita fa lasa takon'Andriamanitra. Andriamanitra te hampiseho ny heriny amin'ilay zavatra tsinitsiny ohatra hoe nambolena na tonga antsika olombelona dia mivovoka. Nalain'Andriamanitra nisy fotoana pasteur Andry mitondra ilay matiera tsinitsinina indrindra no nalain'Andriamanitra lasa olombelona. Ilay zavatra tsinitsinina mihitsy izany tiana Andriamanitra ho ampiasana. Mampirisika anareo groupe de louange efa manomboka mandeha nareo, manomboka mahay mihira nareo. Fa zavatra tiako tenena antsika rehetrarehetra andao reto anina fanetretena foana. Ianao Sainy ho lasa lavitra ianao amin'ny batteur fa manana fanetretena Sainy. D'accord? Andriamanitra ny eo ambadika an'ireo tadidio foana rehefa tonga amin'ny gloire anareo manana fanetretena. Andaontsika hanana fanetrete foana satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra ilay izy. Tsy hoe noho ny fahaizanao na ilay fahaizana ny Andriamanitra namela izy après. Fa andaontsika hanetretena foana. Andaontsika tena hanome voninahitra an'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony amin'ny fiainantsika. Amen. Dia tohizantsika foana ny tantara. 17 tonga dia tohizako 17 dia hoy izy taminy masina ianao raha mahita fiteo masinao aho dia anao famantarana fa ianao no miteny amiko. Masina ianao 18 aza miala eto mandra-piavika eto aminao hitondra ny fanatitra hohanina ka apetraho eto anatrehanao dia hoy eny izaho hiandry mandra-paheverinao. Eritrereto tsara miresaka ataontsika hoe miresaka amin'ny anjely Gideona teo dia teny izy hoe andraso aloha. Miandraso eo ianao izy izy fa andeha aka zavatra dia miandry ve ilay anjely sa tsy miandry? Jereo moa fanetreteny ny mpanompon'Andriamanitra na Andriamanitra miandry ianao izy. Andriamanitra anie miandry antsika miandry antsika Andriamanitra. Andriamanitra izany tena tsy haiko hoe Andriamanitra tena hoe tsy ny zavatra tena takian'Andriamanitra amintsika izany dia miverina amin'ny voalohany tean'Andriamanitra. Na dia hoe resy ny fahavalo aza na mpijaliany fahavalo aza zanak'Israely tian'Andriamanitra récupérena foana ny zanak'Israely. Une fois ianao nanao alliance tamin'i Jesosy izany noho ny ran'ny Jesosy iny nanao alliance tian'Andriamanitra récupérena foana ianao naiza jusqu'à hoe mialy eto amin'ity tany ity ianao tian'Andriamanitra foana ianao récupérena. Zay ilay tenen'i Jesosy hoe raha misy 7 avelana eo fa maka foana izy an'ilay ondry anankiray mbola tsy eo ambany. Andriamanitra izany mitady ianao foana, mitady an'ireny olona very foana ireny Andriamanitra. Andaontsika hanana an'izany fo izany. Andaontsika hanana fo hitady an'Andriamanitra. Zay izao ny intercession-ny Tatrianitra teo tany tena hoe andaontsika tsy hifampitsara ozy izy. Andaontsika reto hanana fanetretena. Tena antsika ny matoa ny vonjen'Andriamanitra reto noho ny grasy avy amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe noho ny fahaizantsika, tsy hoe za nanamasina ny tenako za. Tsika manamasina ny tena fa tsy noho izay œuvre antsika izay na tonga n'Andriamanitra ny safidy antsika, fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Andaontsika tena metraka voninahitra amin'ny Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Tena andaontsika tena hoe anana an'izany fahadiova-po izany isan'andro. Amen. Dia hoentsika indray izy tonga dia somary dinganiko kely izy satria lava be ilay tantara. 22 tonga dia 22 nandova antsika anazy amin'ny ran'i Jesosy. Dia hitan'ny Gideona fa anjelin'i Jehovah izy ka hoy izy andray Jehovah tompo fa nahita ny anjelin'i Jehovah nanatrika aho.
dia 23 fa hoy Jehovah tamin'ny fiadanana ny eny no anao aza matahotra tsy ho faty ianao tsy akory. Hitanareo zay le tena hoe fiadanana nomen'Andriamanitra. Ninona zavatra miseho manana an'izay fiadanana zay omen'Andriamanitra antsika rehefa misy fanoherana eo amin'ny fiainantsika. Dia inona amin'izay ny zavatra nataony zavatra manomboka amin'ny 26 manomboka 25 rasoa 24 ary Gideona nanorina altara izy teo amin'ny Jehovah salama ohatrany hoe rehefa avy eo Gideona dia nanao altara ohatrany hoe fahatsiarovana ny nisehony an'Andriamanitra anazy izy sady fisaorana an'Andriamanitra. Dia 25 eo amin'ny 25 amin'izay ilay izy tia amin'izay ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra ny Gideona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany izany dia hoy Jehovah taminy alao ny omby lahy nirainao dia ilay omby lahy faharoa izay efa 7 taona ka raha vao ny altara mibala izay anirainao ary kapao ny Asera eo anilany. Inona zavatra nataon'Andriamanitra ny Gideona rehefa eo? Ay, nanompo sampy ny zanak'Israely nanompo amin'ny bala. Ny dadan'ny Gideona mihitsy ny nanompo sampy. Jereo vao anirainao izy raha vao izy ny altara mibala izay anirainao. Dadan'ny Gideona nanompo sampy mihitsy izany ny zanak'Israely lasa nanompo Andriamanitra hafa. Dia nasain'Andriamanitra hoe raha vao io sampy io. Teneny ao akaikinao, inona ny sampy any aminao e? Misy sampy mila ravana ny anatintsika. Raha te hisitraka ny année de jubilé tsika dia misy sampy. Ny karazana sampy be da be tamin'ny andron'ny Gideona zao bala. Tonga dita hoe Andriamanitra hafa io Ny amin'izao indray, inona ny sampy misy zao? Inona? Toetra? Dina koa ny sampy mety misy? Fitiavam-bola. Tsisy afaka manompotompo roa izy Andriamanitra. Hoy izy Jesosy mihitsy. Na manompo amin'ny mamona, na manompo an'Andriamanitra. Ny sampy amin'izao tena nampiasany devoly. Dia tsy le ohatran'ny taloha hoe io misy Andriamanitra be dia mandohalika ohatra tamin'ny andro Daniel tamin'ny andro taloha ireny. Fa ny vola. Tsika misy fotoana miteny hoe nouvel ordre mondial. Ny ordre mondial zany reto efa nisy. Vao niodina i Adama sy Eva dia efa nameny fahefana teo amin'ny devoly izy. Ordre mondial niseho. Jereo ny zavatra nataon'ny Kaina, namboatra tanàna Kaina. Jereo daholo misy ordre mondial. Jereo amin'izay ilay fahitana nomenan'ny Daniel i Nebokadnezara ilay nofony iny hoe misy statue dia misy hoe royaume be da be. Reny nouvel ordre mondial teo. Nisy ny royaume Nebokadnezara ilay loha volamena, dia ny ray izy izy Mediana sy Persa, dia ny ray be da be misy fanjakana maromaro izy mifandimby. Reny nouvel ordre mondial reny. Tamin'ny Nebokadnezara zao efa nouvel ordre mondial hoe zay miakohaka eto amin'ity nouvel ordre mondial anie zany. Asaina daholo ny rehetrarehetra miakohaka eo amin'ilay ana volamena. Ny tamin'ny andron'ny Romanina koa asaina daholo ohatra hoe avelao amin'ny avelao izy amy amin'ny Kaisara, izay ny Kaisara dia avelao an'Andriamanitra, izay Andriamanitra hozy izy Jesosy. Ordre mondial daholo zany rehetrarehetra zany. Tsy mampatahotra zany fa ny ordre mondial zany efa iainantsika zao. Raha ny iainantsika zao dia ordre mondial. Iza kay namorona ny finance, hoe vola, ny échange. Iza namorona an'izany? Fa monina moa ny ariary no ambany no ny euro. Iza mamorona an'izany système zany? Iza? Teneny eo akaikiny iza mamorona an'izany kay? Za tsy teny hoe devoly fa iza mamorona ny système. Le système anie tsy hoe ratsy e. Le système anie ohatra hoe mitondra paix eto tany, misy harmonie eto tany izy, misy échange. Fa ao ambadika an'le izy raha vao fonao fotsiny lasa tia be an'le izy dia lasa miala amin'Andriamanitra. Zany tsy midika hoe aza mitady vola, tsy izay ilay izy. Fa raha ny fonao lasa tian'io système io dia miala amin'Andriamanitra dia lasa manao ohatra ny Gideona hoe misy fanoherana aminao. Satria lasa misy fitiavam-bola any amintsika. Dia izay ny zavatra nytenen'i Jehovah teo. Raha vao io altara io, raha misy fitiavam-bola any anatinao, teneny eo akaikinao, misy fitiavam-bola avy any aminao. Mihoatra an'Andriamanitra. Mila ravana izay androany ny anaran'i Jesosy. Izay no izy. Marina izay.
ary tena marina izany. Tsy mampatahotra zany. Ny mariky ny biby ity zany hoe tsy mampatahotra zany. Marika zany. Fitiavako. Fampianarana hafa zay fa tsy valapatra amin'izay ela fa zay. Ozy izy taty teo hoe nitoetrako sampy. Raha vao miditra anatin'ny sain-dratsy tsika sy lolopo dia mamorona sampy kely be da be. Tsy izay ilay tenen'Andriamanitra hoe ny elokareo izy ny hevitra mampisaraka anahy amin'ny tavana. Manjary mampisy hevitra tsika ao anatrehan'Andriamanitra raha vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra ny tsy te hiaraka aminao, fa ianao no lasa miala ao voalohany teny dia mampisy sampy ao am-ponao. Raha vao io sampy io hoe raha vao ny sampy. Dia jerevantsika amin'izay teo amin'ny 27. Ary Gideona naka folahy tamin'ny mpamono ka nanao arak'izay nolazainy ny mpanompo ny mantsy. Dia nataony Gideona le nifandravana le sampy teo amin'ny dadany. Alohan'ny hidirantsika année de jubilé, alohan'ny hidiran'ny promessin'Andriamanitra amintsika, mila tsy sampytsika. Na hiteny eto ny pasteur hoe bénédiction de Dieu, reçois zao, fa tsisy efficace zany raha tsy misy sampy any aminao. Anjaranao io nasain'Andriamanitra mihitsy Gideona esory aloha le sampy. Fa tsy hoe tonga dia andany ianao mandeha amin'izao le sampy eo ihany dia tonga dia resinao mediana. Mila miala aloha ny sampy. Mila miala ny sampy. Fa tsy vitanao hoe je te bénis, reçois zao. Non. Tsara izay zavatra fa efficace izay bénédiction izay rehefa miala mahay manositra an'ilay sampy amin'izay ianao. Amen. Dia dingantsika dia izy teo amin'izay rehefa nataony Gideona izy dia eo amin'ny 30. Dia hoy ny lehilahy nitadiavina amin'izay zany satria 29 ary manomboka 28 safady. Ary noho ny fo maraina koa ny lehilahy tao an-tanàna ka indro efa rava ny altara mibala sady voakapa ny Asera teo anilany. Ary ilay omby-lahy faharoa dia efa naterina teo ambonin'ny altara izay natao. Dia nanontany hoe iza reny nanao izao zavatra izao hoe ary nanontany raha ny fanontany sy ny famoaka teo izy. Dia hoy izy Gideona zanako Joasy nanao an'ity zavatra izany. Dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'ny Joasy avoay ny zanakao mba ho voloina satria efa nandrava ny altara mibala izy sady efa nikapa ny Asera teo anilany. Hitanareo? Rehefa misy fotoantsika vonona amin'izay analan'io sampy io, tato io fa misy fanoherana foana. Misy fanoherana tsy avelan'io sampy io zany ianao andeha fotsiny ny ohatr'izany. Zay no hoe mila détermination. Zay no hoe ny fanjakan'Andriamanitra mila rombahana. Mila rehefa hoe te hanao volonté-n'Andriamanitra ianao dia mila ferme tsara. Mila ferme ianao. Tsy voazozon'izaniza satria tsy maintsy misy menasy foana io. Tsy maintsy midevoly, tsy maintsy ampiasa foana ny élément ampialanao ao anatin'ny hidiranao anatin'ny volonté-n'Andriamanitra zany. Amen. Dia jerevo tsara. Dia 32 ary tamin'izany andro izany ny anaran'ny Gideona andraso manomboka 31 ary. Dia roy Joasy tamin'izy rehetra nitsangana teo anatrehany. Moa ianareo handahatra ho an'ny bala va ianareo fa ho hamonjy azy? Izay handahatra ho an'ny bala dia atao maty. Ary raha mbola maraina ny andro raha Andriamanitra ny bala, ao koa izy handahatra ho an'ny tenany fa nisy nandrava ny altarany. Mahafinaritra be io satria zaveko anareo rehefa saika hoe ho vonononjareo Gideona dia nitsangana ny dadan'i Gideona. Nefa dadan'i Gideona mihitsy ary ny tokony hotezatra satria nanompo sampy. Fa tena ny fonony zareo zany nisy fofoana an'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny fanompo-tsapy ary izy. Dia hoy izy Joasy mantsy ny olona rehetrarehetra hoe avela hozy izy raha tena Andriamanitra marina ny bala dia aloha iza moa izy teo i Gideona mihitsy ny oaran'ny malédiction aloha i bala mihitsy ny amono an'i Gideona. Fazanareo izy ny ohatrany hoe manao avoka ho an'ny bala hoe amono anazy. Hitanareo tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra ohatra hoe misy olona indraindray maniratsiran'i Jesosy dia andaotsika
tsy hampaloto fo zany satria Jesosy mahay miaro ny tenany. Azonareo? Andriamanitra zany mahay miaro ny tenany. Mahay miaro ny tenany Andriamanitra. Ohatrany hoe Andriamanitra tsy izy hoe avy aloha koa balo izy izy hiaro anazy raha ohatra ka tena Andriamanitra maro balo. Zay nahatonga ny anaran'ny Gideona lasa hoe Jerubal satria ohatrany hoe aloha ibala le amaly faty anazy. Dia zay no tiako tenena aminareo hoe Andriamanitra reto ain'Andriamanitra ny raha misy olona maniratsira zany ain'Andriamanitra mamono anazy. Fantatsika tsara zany tantara zany tao amin'ny asan'ny apôstôly tao nisy mpanjaka ny Herôda tamin'izany nitoroteny, fantatrareo izay tantara izay. Rehefa nitoroteny izy tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra, tonga dia nisy anjely namono anazy dia tonga dia mivadika olitra izy. Azonareo? Ain'Andriamanitra ny mamono an'ilay izy. Jesosy mihitsy niteny hoe raha miteny eto aho izy dia ho rava reo tafiky ny Romanina sy ny rehetrarehetra reo fa nanaiky Jesosy ho vonoana. Fa tsy niantso an'ilay ain'Andriamanitra zany manala ny fofonaitsika ao anatin'ny 2 sekondra monja raha ohatra tena ilainy zany. Fa andaotsika andeha foana reto andaotsika tena andio fo tsy aloto fotsika na misy olona mety maniratsira an' Jesosy fa mamparary izy fa aloha hoe anazy Jesosy zany. Tsy andao tsy atao mahazo ny fotsika zany. Ndraindray hitanareo na amin'ny Facebook ary be da be ny miinsulter ny kristiana sy ndraindray aza miprendre défense ho an'i Jesosy zany fa hitan'i Jesosy reny fa ny zavatra ataonao dia mamela heloko ianao. Na ny ampianarana any misy maniratsira anareo tsy manino aza manojona azy zany fa Andriamanitra mahita an'ireny fa mila madio fofo antsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Amen. Dia toizantsika foana ny tantaran'ny Gideona. Fantatsika angamba ilay izy hoe ny hafaran'ny Gideona dia ny safidy Andriamanitra hoe misy olona rehefa nisafidy ny miaramila izy hoe hiady dia olona 300 fotsiny tenen'Andriamanitra hoe reto 300 reto fotsiny no ho asaiko andresan'ireo medianareo. Nefa eritreto ireo medianareo 7 taona ohatrany hoe tena niopresen'ny zanak'Israely. Nefa rehefa tena niditra tsehatra amin'izay Andriamanitra rehefa nanariny sampy ny Gideona dia nampiasan'Andriamanitra amin'izay izy andravany fahavalo. Izao teneniko anao rehefa afaka ny sampy ao anatinao tena Andriamanitra mandresy ny fahavalonao zany. Tsy mila edivana be zany, tsy avy amin'ny eforinao zany satria fananian'Andriamanitra provena mihitsy hoe 300 fotsiny 300 persona dia mandrava an'ireo satria isiny voninahitra Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Amen. Andaotsika tena tsy haiko andaotsika andiny tena vetivety hoe Jesosy inona ny sampy any anatiko. Mety hoe mbela misy orgueil kely ve ho anazy zao zay indray misy orgueil kely. Tsy mamenatra anazy satria te hiala amin'izany dia mba hoe tombavaka. Tena hoe Jesosy tena te hisitraka an'izany promessinao zany. Tsy tiako sombosombony fotsiny promessinao amin'ny fiainako fa tena hoe Jesosy andaotsika samy andiny andaotsika tena nakipo ny masontsika dia andao tena andiny tena tsika. Tena andao ohatra ny manao scanner spirituel tsika hoe inona ny zavatra any anatiko any mbola mety atakaloko an'Andriamanitra amin'ny fiainako. Andao tena antanitsika hoe inona Andriamanitra mbola sampy, mbola ohatrany hoe voalohan-daharana indraindray ampandeferiko ny sitraponao satria tia azonareo ve indraindray na ny asan'Andriamanitra ny indraindray mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny œuvre de Dieu tsy vola azonareo indraindray mety lasa sample izy. Za zao tena mahita mihitsy hoe misaotra an'Andriamanitra tsy haiko tsika raha saotra an' Jesosy hoe mahasalina amin'ny herinandro dia azo salintsika fa zao nahitana antsika hoe motivation antsika ve hoe rehefa tsy salina tsony dia mbola vonona ve tsika hiaraka ohatra foana amina izay toerana ohatra hoe any an-trano na aiza zay fandaminantsika eo dia ho présent ihany ve azoto foana ve tsika azoto foana ve nareo groupe de louange ho avy na tsy manana micro ary na tsy manana estrade ho avy foana ve nareo any amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Io ny ahitana motivation tsika satria indraindray mety sampy any aleto indraindray mety sampy koa ny pasteur hoe tsisy micro tsony tsisy estrade tsony bon tsy ho avy zany zay azonareo mety sampy mety hainao mieritrretra hoe ho an'Andriamanitra le izy
fa mety sampy ilay izy satria ny nitadiavin'Andriamanitra aminao a communion ianao sy Andriamanitra mila fantatra hoe navelan'Andriamanitra ny eloko, mila fantatra hoe Jesosy Kristy avy Nazareta hoe tonga teto an-tanina nanetry teny hamonjy ianao. Rehefa fantatrao izay révélation zay a dia ninona condition tsy mahasaka anao hanompo azy, na eny Akalamanjara na avy ny orana na trano na tsy trano tsy conditionneny, na sotro sy vilia ramena sainy dia kapohany sainy foana satria il fait ça pour Jésus. Azonareo na tsisy micro na mivalambalana ary tsy mana satria no ataontsika ny ho an'i Jesosy. Zany koa tsy midika hoe tsy hanao zavatra qualité tsika ho an'i Jesosy hoe zavatra tsara, fa raha izay aloha ny condition misy dia acceptentsika izay dia ataontsika. Izy aloha mivonona hoe amin'ny herinandro tsy fandaminana eo dia iza mivonona ho tonga foana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Eo izahana toetra mantsitsika satria Andriamanitra hitondra antsika bebe kokoa amina dimension hafa. Nefa tsy maintsy manetry tena aloha tsika izay vao hiakatra satria tsika zao tonga dia ohatrany hoe grâce tonga dia nomena trano ato, nomena ny rehetrarehetra tsika, nomena ny confort. Fa tian'Andriamanitra zahana toetra indray tsika hoe miala kely amin'ilay confort indray ary iza ny tonga, iza ny tsy ho tonga. Azonareo satria ny motivation tsika ho a Jesosy, d'accord, mba tsy ho sampy. Teneno akaikinao mba tsy ho sampy, mba tsy ho isampy any anatinao fa tena ho an'i Jesosy marina ny ataontsika. Amen. Teneno akaikinao na misy trano hoe na tsisy trano hoe dia andao hanompo foana ho an'i Jesosy foana ny ataontsika. Zany tena ataontsika tena hanompo an'i Jesosy foana. Amen. Fa tena hisitraka any jubilé ianao, tena tanjom-bilo anao ty raha tena miala ao anatin'ny fotsika tsirairay zany sampy zany. Amen. Dre anao scanner kely tsika, groupe de louange tonga foana na misy micro na tsisy micro ok tonga foana, alléluia, zay mihitsy. Amen. Tonga foana tsika fampahery, toizantsika foana ny étude sy ny rehetrarehetra, fampahery tsika satria ekipa ray tsika nampiony Jesosy tsika dia miaraka tsika. Dre Andriamanitra ray afaka miinviter ny groupe de louange zokony amin'izay vaitra amin'ny saintsaina tsika. Ndao tsika tehaka be ho an'ny groupe de louange zokony. Amen. Amen. Dre ndao hitehaka mafy be ho an'izy ireo. Alléluia. Sotranao Jesosy Alléluia. Ty misy micro anakay. Allô? Alléluia. Ty sotran'Andriamanitra manokana zany amin'izao fotoana izao, fotoana hoe anombohana an'izao groupe de louange zokony izao. Dia misotran'Andriamanitra ny amin'ny andro androany rehetra zany izay zoky groupe de louange atao hoe zokony. Ray aman-dreny moa tena marina zany, ray aman-dreny daholo. Dia mivondahatra an'Andriamanitra ary misaotra manokana ny ray aman-dreny ara-panahy Pasteur Rodolphe Mivady zany mifidy anay reto. Tsy mijery amin'ny maso maha-olombelona zany fa hoe mijery amin'ny maso tena voalohany indrindra fotoana satria tsy mora ray aman-dreny zany fa c'est pas facile mihitsy hoe tonga aty anao répétition tena hoe demande alina be zany le izy. Dia tena hitako hoe entin'Andriamanitra anamboarana anay zany. Za manokana zany tena hoe efa témoignage kely fotsiny dia
noho ny zava-misy moa dia hoe nijanona zany fa nisy promesina nisy hoe teny taminay sitsika izy hoe fijoronao izy miantsona foana fa zany janona zany tena hoe misy olona ny teny tamika andana manolo anza fa zany andaa foana zany tsy haiko hoe izay mahita hitako hoe tanan'Andriamanitra izy a raha mijerytsika any amin'ny Jona voalohany a misy mitantarany Jona nanda Jona zany tsy ho any azanareo vakina rehefa any an-trano any tsy ho any Ninive nefa rehefa promesin'Andriamanitra no andanany any nakany Tarsisy dia zay zany le tiako atongavana hoe za manokana misaotra an'Andriamanitra teny hoe very tsy tamikapoka ny namerenany aeto a fa no mbola tanam-pitiavana zany dia ho antsika groupe de louange mety hoe tsy tonga tamin'ny répétition anao aza atao sakana mihitsy zany fa tena hoe Andriamanitra ny Andriamanitra tena hoe hiasa zany amin'ny fiainantsika tsirairay mba hanana hoe disponibilité tsika na eo amin'ny fanenjana répétition ny amin'ny zavatra rehetra fa tsara Andriamanitra. Amen. Alléluia. Alléluia. Oksika ufeli fasakasitrahan'Andriamanitra androany. Aza miandry anay ianao na miandry anay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa olombelona fotsiny izay any a. Fa andaontsika hiandry an'ilay Andriamanitra. Izy no aoka hiporovoarana izany fanatrehana izany androany. Amen. Amen. Fitaovana ihany isika toy ny vovoka, toy ny kankana. Andao tonga dia ampiarina ilay fanetretera. Fa zahay Jesosy dia tsy nitsiny. Tonga eto fotsiny zahay tena hitsaoka anao. Na ny feoana hitsaoka anao ary Jesosy avy aminao zany. Dia tonga eto izay hitsaoka anao fonera amintsony Jesosy. Tsoka anazy toa Vifakastrananao zay andrantoro Tumpomtsautranao Nifaswavana Nidrafuna vaovao isanandro Nidrafuna vaovao isanandro Salamky anao Salamky anao Zay rehetra natanao Zay rehetra natanao Tsy voatarisako famaly Tonga ao hisaoka anao Tompompisaotra anao ao androany Tompompisaotra anao Nifasoavana Nidrafuna ao isanandro Alleluia Fa tsara aminay ianao isanandro Andriamanitra Salamky anao Zay rehetra nataonao Tsy voatarisako famaly Ka tonga ao hitsaoka anao androany Andriamanitra Alleluia Misaotra Jesosy Misaotra anao Misaotra anao Jesosy Nos rehetra natanao tompoko Nos rehetra natanao Misaotra anao Misaotra Jesosy Amen Misaotra Jesosy Misaotra anao Misaotra anao zay androany Andriamanitra Afaka miteny hoe anao androany Mety misy zavatra tsy nahafaly anao Mety misy zavatra mbola tsy azonao Mety mbola misy zavatra tena hindrasanao mafy
Fandao isotra n'Andriamanitra fa lehibe ny fahasoavany. Halleluja, halleluja, be mpisaorana anao izay Andriamanitra azoaty. Misaotra Jesosy satria Sanapfiainanay ianao Andriamanitra. Jesosy fotoana izao dia entsinay manokana hisaorana anao ny amin'ny situation izay misy fiainanay, ny amin'izay anananay izay mbola tsy anananay Jesosy, ny amin'izao fiangonana izao, ny amin'ny rahavaviko, ny amin'ny anadako, ny amin'ny fianakaviako Andriamanitra. Misaotra anao izay Tompo, misaotra anao izay. Halleluja, afaka mbola hisaotra n'Andriamanitra venatra. Misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra Jesosy. Nous arrêtons, si c'est vous la maintenant, si c'est vous la maintenant, si c'est l'éternel, si c'est l'éternel, si c'est l'éternel, si c'est vous la maintenant, si c'est l'éternel, misaotra. Santuário. Afuna rehetra na mbola nomeny tanana ianao. Afaka mikika mafy ianao androany. Anao misaotra Jesosy. Halleluja! Misaotra Jesosy. Amen. Mbola ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy dia eto amin'izao fotoana izao androany dia mahita ny fonao izy androany. Mahita an'ilay hetaheta ao anatin'ny fonao izy androany. Dia andaontsika hangataka ny fanamasina. Fanamasina. Dia atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra izay androany. Ka ao anatin'izao fotoana izao fanamasina dia tena hoe okenao ny andova. Izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra ny anatin'ny fiainanay androany. Satria ny faniriana ilalina dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Avy fanahy masina itsoana. Ento izahay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ento izahay eo amin'ny tongotra Jesosy androany. Iankohoka. Milanao izay fanamasina. Si mamita tenere sai, Bilang sai fanamas, Aviva naina si metua, You wanna say I need it, let's see.
Atsapa tokoa izahay fa miara-midera amin'ny anjely sy ny olona masina androany hariva tompo. Dia hoe hoatongotra izahay. Dia ankoka minavy Jesosy. Havia fanahy masina. Havia fanahy masy nensoa. Dia hoanatria nilay ratsiso. Sisy muzika dia hitanao. Amen. Sy voninahitra. Amen. Arifio ny fahaizana. Kaomeko anao izay rehetra dia hitanao. Amen. Dia hitanao tompo. Dia hitanao sy ny voninahitra. Arikio ny fahaizana. Kaomeko anao izay rehetra anao Jesosy. Kaomeko anao izay Amen. Alléluia. Comme les paroles de ce chant le disent, Seigneur, nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta face. Nous voulons contempler qui tu es. Alors que nous nous préparons à manger ton corps, à boire ton sang, que ta gloire resplendisse dans nos vies, Seigneur. En mangeant la vraie nourriture,
en buvant la vraie boisson. Nous te voulons toi, Seigneur. Que ce ne soit pas juste du pain et du jus de raisin, mais que ce soit ton corps et ton sang. Nous voulons contempler l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. C'est à la croix que tu as annoncé notre jubilé. C'est à la croix que tu as annoncé notre délivrance. C'est à la croix que tu as annoncé la liberté. C'est à la croix que tu as annoncé la restauration. Et la croix n'est pas la fin de l'histoire, Seigneur. La croix n'est pas la fin de l'histoire. Tu l'as annoncé à la croix, mais tu l'as accompli en ressuscitant des morts. Tu es la résurrection et la vie. Et nous ne servons pas un Dieu qui a juste été cloué à la croix. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été cloués à la croix. Les criminels à l'époque ont été cloués à la croix. Et nous ne servons pas un Dieu qui a juste été cloué à la croix, mais nous servons un Dieu qui a ressuscité des morts. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui est ressuscité, qui vit encore en ce moment. Alors que nous buvons ton sang, alors que nous mangeons ton corps, nous proclamons la résurrection. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la restauration. Nous proclamons l'accomplissement de la délivrance. Nous proclamons l'accomplissement de la liberté. Nous proclamons l'accomplissement de l'année du jubilé. Merci pour cette année de grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons manger ton corps et par ton corps, par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Par tes meurtrissures, nous avons la santé divine dans le nom de Jésus. Amen. Dans le sang, il y a la vie. Et alors que nous buvons ton sang, la vie coule dans nos veines. La vie coule dans nos pensées, la vie coule dans nos cœurs, et la vie coule dans nos vies. Il n'y a plus de forme de mort, il n'y a plus de forme de faiblesse de la chair, mais que l'esprit, que la vie de l'esprit soit en abondance dans notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Te aitana Sinifuni naisha Harituni faneja sana Kame kana Isane yechana Deidera nawa Amen. Ndao tsika tehaka mafy be eo amin'ny de louange ketre sady afaka mandroso koa tsika amin'ny offrande. Amen.
Alléluia. Alléluia. Ny annoncé vaovao kely atsika iarahantsika malala zany fa nanomboako anazy dia zao hoe misaotra ny tompontsika tamin'ity toerana ity. Tena hoe nisitrakantsika tamin'ity toerana ity tamin'ny zavatra rehetra mihitsy. Nahazo tena hoe sy zavatra rehetra nangatantsika tato dia azontsika daholo, na fotoana na ho an'ny ankizy na fiarahantsika reny tena tsy voavidim-bola reny. Daontsika tena reconnaissant amin'Andriamanitra hoe tena misaotra Jesosy, tena misaotra anao zay fa tena na nisitraka izay tena nahazo zay tato. Tena hoe raha jerevantsika fotsiny raha ohatra ka tany amin'ny toeran-kafa raha vao manao culte zany limité 2 heures zany. Zany limité 2 heures zany par mois tena nijery tena nitady tena minimum 700 fa kenja ny toerana zany. Tsika nefa tato nataoko hoe somary mety hoe be dia be fa kosa par contre tsika tato amin'ny fotoana tena nahazotsika izay ilaitsika. Daontsika hitehaka ho an'i Jesosy ny amin'izay. Daontsika hisaotra ho an'ny ekipa ny Tantrosolo statisy tena nameny. Daontsika hitehaka ho an'izy mivany fa tena nomeny zava-manay ataontsika tamin'olona rehetrarehetra. Tena tenako anareo fa nareo fitaovana fotsiny nareo aza iraisintsika manana fa kosa par contre tsika tena hoe ny tsika zany napetraka. Fa merci beaucoup tonton Yadja. Daontsika hitehaka ho an'i tonton Yadja na amin'ny fitaovana meny antsika mahamaim-poana ihany koa afaka nampiasantsika izay ilaitsika rehetrarehetra mihitsy. Tena misaotra. Daontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavantsika ny amin'ny tena hoe ny fiarahantsika tato amin'ny toeran-dia. Matokontsika fa Andriamanitra mbola manana hevitra tsara hiveranao antsika. Tsy ho antsika ihany fa ho amin'izay rehetra tato amin'ny toeran-dia samy an'i Jesosy toerana tsara daholo tsara ihany. Daontsika hitehaka ho an'i Jesosy tamin'izay. Ny angatahako antsika tena hoe annonce spéciale androany ataontsika ho an'i Jesosy. Daontsika sy hivavaka. Daontsika tena iray fo iray saina iray fanahy ny amin'izay toerana imen'i Jesosy ilay. Dia mangataka antsika daontsika hitsakana dia hanao vavaka fohy tsika. Tena hoe samy miteny izay mampony fa zao ny angatantsika amin'i Jesosy. Jesosy toerana tena ahafahany misitraka tahaka an'ity toerana ity amin'ny angatahana aminao. Na amin'ny fiderana, na amin'ny fiankofana, na amin'ny fotoana fiarahana manao kape, izay ny angatantsika ato. Manaiky an'izay ve nareo? Daontsika hivavaka angataka izay toerana izay aza. Andriamanitra manana toerana efa voamanao antsika, daontsika refosaina ho an'izay toerana izay ihany koa. Andriamanitra ray amin'ny saotra izay, satria fantatsay ary matoky izay efa manana toerana tsara lavitra izay no manao anay. Misaotra tamin'ny Garlande, misaotra nandritra izay taona natantaona izay fa tena hoe nisitraka izay Jesosy. Ary mbola matoky izay fa ny toerana vaovao izay amenao anay dia mbola ahafahany misitraka tsara lavitra anao nitady ihany koa izay. Dia mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao raha ny tena fa ty taona ity dia ho jubileo anay dia amin'ny toerana mbola ahafahany miderany miakohaka mbola mihaino anao koa dia mbola tena toerana azy tena mbola hafa lavitra no ity ihany koa mbola homanao Jesosy. Misaotra raha io. Amen. Ny vaovao antsika azo apetaka to. Ny vaovao antsika dia ho alefa amintsika ihany ao amin'ny seraseratsika aizaka antsika ny andeha apitsabotsy ny androany. Mbola tsisy malala tsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy malala voky ny ampitso fa dao apetraka amin'ny tompo raha andeza Jesosy dia andeza araka ny sitraponao dia matoky tsika fa amin'ny toerana dia mety tsy dila kory ny amin'ny labila amin'ny lakamisy dia enitsika hoe aitsika mandeha. Ny angatahako amintsika araka ilay tetin'ny paster Daniela teo hoe mbola vonona ve tsika. Andao hoe tsika tsy jery na aiza fa Jesosy maindy tsika amin'ny foana. Ny fiarahantsika mivavaka dia tenin'Andriamanitra biblika zany. Aza mafoy ozy izy ny fiarahanareo. Andao tsika tsy jery na ho any aminay aza ve dia ho avy nareo hoe fito amin'ny fitopolo no misy anay. Raha ny statila laina ohatrany
lavitra ihany a fa tsy maninona Andriamanitra manana toerana hoe aitsika ny andeha fa zay vonona foana na ho any amin'ny tantinalainy zany na ho any amin'ny tonga foana zay dia vodoakotsika tatsika tena hiaraka foana ny cellule par département ny any aminay mbola amin'ny tapatapaka ny volana février ny sokatra isorana na 68 efa mandeha zareo na par conférence na par présentiel dia tsy haiko na 80 pasteur tandrina efa mandeha ve sa mbola par téléphone koa aloha mbola tsy mandeha zany hoe mety ara départ daholo ny cellule afatra 68 nefa lasa tena misaotra ny tompony amin'izay ny akoatra amin'izay tsika dia mino fa ho avy dia hoenareo amin'ny vaovao ihany koa akoatra amin'izay dia ny farany sady ataontsika hoe lehibe indrindra dia zao ny intercession atsika isakariva amin'ny sivy tena manasa misaotra be dia be anareo fa tena hoe efa betsaka nefa tonga fa mbola mino fa mbola ianao koa mbola ho avy dia ianao zay efa ao aza manao hoe lundi anao dia mardi atsao dia mercredi mivirana kely dia tapahakely dia vendredi indray fa rehefa tonga andao eto daotsika vaofoana fa misy tena hoe samihafa ny fitondrana fanahy-masina ho anao mpanompona zay mandray anjanao tena samihafa kanefa tena mifampahely ary mifampitony izy rehefa tena mandinika ianao dia misy continuité ilay zavatra resahana dia manasa anao za androany tsy mety farapitso miverina dia latsinainy talata lakibelaka misy zoma dia lahady indray dia manasa to lahatra izy ay lahady koa tsy izy ena ay lahady zany ho anay fotsiny ho an'ny zareo tena hoe rahatele intercesseur fotsiny lahady fa tena manasa atsika tongava dia amin'ny latsinaina zany mahatoko fa tena hoe tsyombola io tena daholo tsika rehetrarehetra io ho voninahitryandriamanitra reny dia misaotra ny tompo misaotra atsika rehetrarehetra dia mbola mahatoko sady mino fa tena hoe amin'ny fotoana mbola iaonatsika amin'ile trano vaovao mendrosatsika dia ho mafilavitra zao ny fiarahantsika tena hoe mbola midiran'Andriamanitra indray misaotra ny tompo dia mankasitraka anareo foana dia misaotra ny camp de louange na tsisy micro na misy micro amin'ny sabotsy eo amin'ny foana teny Jesosy daholo tompo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale Zoukni aussi, s'il vous plaît? Waouh. Alléluia. On va faire un dernier son de louange là. On va faire un dernier son de louange. Et j'ai une petite demande. Mais après cette demande, peut-être qu'il n'y aura plus beaucoup de gens sur place. Mais j'invite la chorale Zoukni à avancer, s'il vous plaît. On va chanter tous ensemble ici devant, avec les jeunes. Un dernier chant de louange. Alléluia. Et tous ceux qui restent, si vous voulez, si vous pouvez louer avec nous, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce groupe de louanges, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Amen. C'est parti. On tape les mains. Manumpun mas kote nubui chavo.
Masuko, Tekumbuichava, Agezamudi Famutena. Manupini Masuko, Tekumbuichava, Agezamudi Famutena. Famutena, Yamina, Vitaina, Yamina, Pandeseku, Yamina, Famutena, Yamina, Vitaina, Yamina, Pandeseku, Yamina, Masuka, Tekumbuichava, Agezamudi Famutena. Manupun Masqua, Manupini Masuka, Tekumbuichava, Agezamudi Famutena. Famutena, Yamina, Vitaina, Yamina, Pandeseku, Yamina, 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 si quelle la funzione? Famutena, Yamina, Vitaina, Yamina, Pandeseku, Yamina. Ascoltate il suono della legge, Famutena, Famutena, Yamina, Vitaina, Yamina, Pandeseku, Yamina. Si aveva funzione, Famutena. On va passer aux bénédictions. Alléluia. Wasitsika tiaka mafy be foana eo an'i Jesosy a. Tsy haiko nareo ohatra malahelo an'ity garland ity zany. Tena tena mamerina foana ny fisaorana anareo rehetrarehetra, ny fitiavanareo rehetrarehetra. Tena mahita ny fo avy aminareo aho hoe tena ao amin'i Jesosy nareo. Tena marina izany. Dia tena isaorako reto rahalahiko reto tsy fanabavy reto pasteur rehetrarehetra. Tena hoe manasa ny pasteur rehetrarehetra ho avy ety ho ety aloha ety. Manasa antsika rehetrarehetra. Pasteur rehetrarehetra. Azafady tompoko. Andaontsika hifampitondram-bavaka eto. Manasa antsika rehetrarehetra koa. Tena tsoroko anareo izay pasteur rehetrarehetra reo. Indray misy zavatra tena tsy manafina an'izany izay.
misy zavatra indray tsy tovizanay saina, tsy tovizanay fijery. Fa tena fankaty foana izay noho ny amin'i Jesosy. Tena marina, tena tiako hampairezana anareo hoe tena Jesosy no banjintsika rehetrarehetra. Aza mijery ny fahalemenay, mety mbola samy manana ny fahalemena izay tsirairay miatomboka amin'izany miteny. Fa ndaontsika tena hijery an'i Jesosy foana isan'andro. Izany ndaontsika hanadio fisainantsika foana amin'ny zavatra rehetra. Dia mamerina anareo rehetrarehetra alohan'ny hisarantsika atao amin'ity garlandy ity. Raha ny zavatra mety nampalahelo anareo, ninona dia fona aminareo foana izay pasteur rehetrarehetra. Mety misy fihetsika, mety misy zavatra tsy voahevitra, dia hifonana iaminareo. Fa nareo tena tianay be, tena tianay be nareo, ary raha izay ireo tena tia be anareo. Tena isaorako amin'izy mivady ny fitiavan'izy ireo. Isaorako amin'ny pasteur Fidelisy mivady, pasteur Tanjona mivady, no hoe ny fonondrareo ho an'i Jesosy. Marina teny ny tonton Ben teo hoe misy sakrifisy indraindray, tena marina. Fa rehefa Jesosy no jerevantsika, tena ohatran'ny hoe mahafinaritra ilay manao sakrifisy satria ho an'i Jesosy nanaovantsika azy. Amen. Dia tianay be nareo dia hivavaka, tena hoe hiaraka hivavaka antsika, hifampitatana antsika, tena hibeniran'ny tonton Soly tsika, hibeniran'ireo fiangonana rehetrarehetra ato tsika, tena hoe tsika mibavaka. Dia izay olona rehetrarehetra tsy haiko izay ampiasan'ity salina ty ato fa andao proklamentsika hoe lasantsika fa ny fanahy masin'Andriamanitra sy raha fa hikasika amin'ny olona izay ho ato. Tsy haiko izay anaovana an'ity salina ty fa proklamentsika hoe misy kasika an'Andriamanitra foana amin'ity toerana ity. Amen. Dia manasa antsika andao hifaneriteritsika sao andao hifaneriteritsika dia andao hifampitatana. Dia ameko an'ny pasteur. Iarivavaka